tonga amin'ny fotoana fanomezana indray tsika amin'ny fanarahana an'ity fandarana Doria ity. Koa dia faly mitsidika ny tokantranontsika rehetra izay manaraka an'ity fandarana ity. Doria moa maro ny heviny, fa eto ilay Doria anarana ny ramona androna amin'ny fandarana fotsiny ara lavaina amin'ilay hoe domy ny rehetra iainam-pitiavana, fahendrena no ezana ifampizarana, mba ho toy ilay fiarahamonim-pahendrena. 9 taona sy 5 volana zay ny nanarahantsika an'ity fandarana Doria ity. Ary zay rehetra vita dia tahirizitsika ao amin'ny YouTube, ary ny adresy YouTube dia ny hoe Fanabeazana Doria Imanovojery. Fanabeazana Doria Imanovojery. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izay. Indrindra amin'ny fanomezan'ny tompon'androm-pahavelomana ahafahantsika mizara ny soa sy ny tsara, araka ilay teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zay rao amin'ny zanaka mampara, atomboy, aoreno, atsarao, azaniato, na kely na be vitanao dia anjary tsangambato. Isaorantsika ihany koa ny onjam-peony amin'ny 3 FM ahafahantsika misitraka an'izany fandarana izany. Amin'ny lafiny teknika izay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivantana eny tokantranontsika tsirairay avy any dia namananjaka mavita azy. Manolotra anareo mifandarana kosa dia iavanareo Imanovojery. Tsy alantsika amin'ny fomba mifandarana zay hita fa nahatsara. Ialohavantsika n'ilay zanam-pandarana. Teny maiva le roa. Le zanam-pandarana koa misy teny fanevany no hoe anareo mpondonombo malandy, io anareo manaraka an'ity fandarana ty zany. Marambitsy miranga tany terahan'ity zanam-pandarana ty, ambarao ny hitanareo. Zay matory vokono ndaotsika mpiondro fa zaka atao tsy agnara. Ny mibahana ny zanam-pandarana dia ny fakasitrahana amin'ny fandarana ary fanamariana raha misy ary faranatsika amin'ny teny fankaherezana. Fa mba ho fakasitrahako an'ireo rehetra izay nandefa SMS taty amiko dia ho tononoko ry zareo sy ny toerana nisy andreo zany, mba ho mariky ny fakasitrahako ihany koa. Zahay aty matay-tromby, reo jiaby nity la jaravoravo fiofio, i tsy nanambaranarany fa fiofio, za matoko tsy fiofio jiaby sawa. Zandrikely konga mahajanga, Dominika complexe sportive ao, Mandimby Raza, chercheur en valorisation de la biodiversité et santé au niveau de pharmacologie, établissement faculté de sciences, université de Mahajanga. Zaravoravo, lasa lavitra Doria ty. Fa amin'ny université any koa, makasitraka anao maître B. Mario Marovoy, Estina Katsepy, Rasolonjatovo Kevin, Maroambitsy, commune Maroambitsy, quartier Mitsinjo, Douane. Mazava adresse. Bernard Ambovomavo Marovoy, Guy Tsararano ambony, Clémence amin'ny télévision Tany Malandy. Ato nisy nanoratra fa tsy nivola ia fa za tsy manona numéro ny téléphone mako. Papany Isman Tsararano ambony, Zamansila Fokotany Beantsiva commune Katsepy, Rivo Amparilava Katsepy, amin'ny plasiny commune Bonamar district Mahajanga 2. Zay zany anareo nandefa SMS akasitrahako. Enina tsy nandefa koa raha fa manaraka an'ity fandarana ty, tena akasitrahako ihany koa. Fanamariana raha misy. Ialako tsiny raha tsy nisy ilay fandarana Doria tamin'ny heriny, tsy avy aminay fa noho ny tsy fisiany herinaratra tato amin'ny M3, zany hoe tapaka ny jiro dia tsy nisy ilay fandarana. Fa hitako fa tezitra nareo amin'ilay SMS marobe, tsy maninona, mariky mifakasitrahana daholo zany. Ity misy SMS azo koa, karaha nahazo vola miliara, karaha raiky teo iny koa zao. Zany mora reboreboko. Doria no nahaizako namindra tamin'ny fiainana. Godo, zao ravoravo ata. Maraba, maskiny marina korana za ravoravo e. Zay ndro nambarany. Doria no nahaizako namindra tamin'ny fiainana. Isaorako koa ianareo rehetra pakafy zany. Indrindra reo nanovozakevitra, asongadiko amin'izany. Trengo mibaobabo amin'ny stade rabe mananjara. Hevitra azo ao, aza makasitraka anareo trengo mibaobabo amin'ny stade rabe mananjara ao. Ireto zay zany no anisan'ny nanampy
am'ilay fanovozan-kevitra fa ifaranantsika am'ilay teny fankahirezana. Zao indray ny teny fankahirezana omeko atsika. Reto misy fomba ratsy vitsivitsy mahazatra atsika malagasy tokony ialana ary tena aleveny mihitsy raha te handroso marina sika. Tsy mahavita manira tena isika malagasy am'izay mahatsara na mahasoa. Tsy vitatsika io. Tsy mahavatra mikolokolo ny zavatra ananana sika malagasy. Atana azo zaka farany tsara indrindra fa zaka iombonana zay. Kodo io direct kopaka kam. Mora kivy am'izay ataotsika malagasy. Mora afapo sika. Ary tsy mahatsinjo lavitra ny hoavina zany taranaka zany. Mianina amitsika eo to taranaka io nandrehoany koa. Tsy mety. Tsy mirahina fa manao tsenjery fotsiny amin'ny firaisankina nentim-paharazana. Tokony irahina tsika joya io ambava to. Tsy matoky namana. Sady mialona ny tafasandratra sy ny te hisandratra. Ireo no hitanay ato amin'ny Fandarana Doria izay mpandinika ara-piarahamonina de mahita fa ireo no tena sakana ho antsika malagasy amin'ny fandrosoana ka tena nirinay dia ananantsika malagasy fandinia tena misimisy kokoa amin'ity fiainana ty satria asa vadi-dranony atsika tsy vita raha tsy fanampiana. Zay indray zany ny teny fankahirezana azoko zaraina aminareo. 032 44 759 83 032 44 759 83 034 84 759 82 034 84 759 82. Fanetretena amin'ny fiainana zay no loha hevitra narahantsika farany teo. Eto de mamerina foana amin'ny fialatsiny. Loha hevitra no entiko de voaboasako fa tsy miteny olona sanatria. Tsisy olona teneniko sy enjehako amin'ity zany fa tianana fiarahamonim-pahendrena ary efa fihinako tsy antanako izy io fa manantena fa anatsaratsika fiarahamonina malagasy izy ity zany. Fanetretena amin'ny fiainana. Amin'ny fiainana zay manetretena tsy maintsy asandratra. Didin-dragnahary zany. Zagnahary ndo nanao an'izany didy zany. Jereo ny zavatra rehetra mitondra mafisana amin'ity fiainana ty. Fa tsy misy miseho fa manetretena daholo satria mafy izy zay. Fa ny zavatra hita dia misandratra zay ambadika an'izay. Ohatra, alevina amin'ny masomboly arakaraka an'izay ny nisehoany. Tsy misy zavatra maniry tsy asandratra amin'ny fakany zany amin'ity fiainana ty. Fa ny fakany tsy miseho zany. Tsy misy trano tsy asondrotry ny fototrany fa ny fototrany tsy miseho fa manetretena. Ity nataoko paraplaza fa tena lehibe indrindra amin'izy rehetra reo. Fampianarana hita maso ataon'Andriamanitra de izy manetretena tsy miseho. Nefa izao rehetra zao ny anazy izy ilay nahary an'izao rehetra zao ka raha te hanana fahatsarana amin'ity fiainana ty avako aby de aleo manetretena. Jereo nge ny maty rehefa miala amin'ity tany ty lasa tahora mivelona nge voaja ary asandratra mihitsy hoe razana mampandinika mampieritreritra mampisaina ny olombelona velona rehetra amin'ity fiainana ty fa hoe tsisy dika ny fiainana an-tany fa isika ny tsy feno fandiniana amin'iny fotoana iny foana misy mba makalesona ihany aloha e fa misy miverina amin'teo foana. Fanetretena amin'ny fiainana no tena ahafahana misandatra amin'ny fiainana. Feny de zao. Amin'ny fiainana tsy misy mahatsapa ny fahasambaram-pahitana zany raha tsy mandalo tsy fahitana vao mahita. Ohatra, amen'olona zavatra anao. Amin'iny fotoana ny anao mahita iny. Tonga de ata merci mety adinonao. Fa raha anao amin'ny tsy fahitana mena zavatra, tsy maintsy maminany anao inona re zany. Ary mba inona ny lokony zany. Ka amin'ny fotoana anao maniry ny ahita iny no mahita, zay anao vao sambatra. Anisan'ny fikajina, anisan'ny fiarovana, anisan'ny fanandratana ny literaturam-bava ty Fandarana Doria ty. Zay hitahirizantsika fahendrena malagasy, entina mitaiza, entina mieritreritra mba ho zatra maminany
manaka-davitra mandinika araka an'ilay fomba fiteny manao hoe tsy natoraka nanatsipy fa tonga lavitra ny eritreritra teo amin'ny taolo malagasy amin'ny fandiniam-piainana amin'ity fiainana ty. Fisainana no manova fiainana, tahaka ny hoe vavaka no manova zavatra. Misy mandika fa ny fanetretena dia mariky ny faharesena. Godo anao diso, tsia ary tena diso fa ny fanetretena ny tena apinga tsara indrindra. Hoentina miady mamakivaky an'ity fiainana ty. Jereo ane ny fisilele zay rehetranao ambava ao, zay tsy mbola za tsy mbola naheno tsy haiko anao hoe niala ane lelan'ny laolo iny nify to nefa nify matanjaka saingy ny fanetretena tsy vita ampitenenana fa ilaina fanazarana. Misy fomba fiteny manao hoe zay manetry tena no asandratra fa zay manandra tena dia etry. Efa fomba fiteny fotsiny io am'izao satria tsy misy mpanao firy tsony ka fa ndao zaraiko ho anareo ny finiavana tokony fampitondrana amin'ity fiainana ty satria todia tsy hita tahaka ny sofina nefa raisina mora foana ary tototsy fotsy tahaka ny volo nefa vela fotsy ho azy ny fahendrena sy ny fahaizamiaina raha toka amin'ny farimbona tsika. Ireto mba misy torohevitra ifampizaraiko aminareo mba ho apinga ho fameno ny saina sy ny fanahy amin'ny fiainana. Ny endry dia tokony mitandrina mafy ny tsarany, misaina mandinika ny hoaviny sy makalesona amin'ny fijery ny lasany, fa ny adala amin'ny fiainana ny tsy mba mandinika amin'ny farany. Fa ohatrany hoe azafady, tena naovako azafady, maika sy dodina iady amin'ny fasany. Ny tena fahendrena dia amin'ity fiainana ty dia ny fahavononana izara ho an'ny hafa ninninny eo an-tanana tahaka n'izao ifanaovantsika zao. Iny fizarana zany tena hoe fahendrena amin'ny fiainana fa tsy ny hoe fanangonana volamena arenam-be izay tsy ahitanao fiadanana. Nefa zany maro am'izao, tsy zany maro am'izao, misy te hizara aminao zao madaba ina ny mezako nanao oda za tsy manome ambarako anao fa lozanao manangona io anao manangona io nefa tsy mahay mizara. Faly anao satria manambe nefa tsy fantatro fa fantatro fa tsy aminao ny asambarana satria mahasambatra ny manome noho ny mandray. Baiboly milaza an'izany fa tsy manovy jery. Fa dia ny mbola misy fotoana amin'ity fiainana ty mandihana dia mianara mizara indrindra fa fahendrena zarao ampiarabelona isambaravarana. Manaova toy ny tera-danda zany sady feno fanetretena no mbola mahafony tena ary mbola mahatafy olombelona hatramin'ny taranaka faramandimby. Ialao io fomba jorery amin'ny fiainana io zany hoe la ny andro am-pitomanina to zay ato hoe zao mandritra ny androm-piainana maro amintsika manao an'izany amin'ny fiainana. Tomany to karaha jorery aleveno ary andosiro lavitra ny manao fomba tsaka, fomba ny piso zay manao veloka anao meo mandra-pahafatiny amin'ity fiainana ty. Maro zany amintsika any manome lesona ratsy ho an'ny taranaka. Ialao fa ratsy avako aby amin'ny fiainana. Ny fotoam-pahazazana ny tena mahasambatra indrindra indrisy nefa fa tsy de lava loatra ny faharetany. Ny fotoam-pahatanorana ny tena mavesatra indrindra amin'ny fiainana. Io no anaovana didy, io no andraisana andraikitra, io no firiariana amin'ny fahatanorana. Zany no ilazana fa ny fahatanorana no isehoan'ny fahadisoana amin'ny fiainana. Nefa fohy ny fotoana ahafahana manarina azy. Ny fahanterana ny tena lava indrindra amin'ny fiainana indrisy fa tena lava ao anatin'ny fanenenana. Maro ny miaina amin'izany. Raha toka tsy mitandrina amin'ny fotoam-pahatanorana fanenenana, io iray ihany amintsika malagasy amin'ny fomba entina milaza azy. Fa amin'ny frantsay izy io zarainy roa. Misy ny antsoina hoe regret, misy ny antsoina hoe remords. Azavaiko kely fotsiny. Le regret zany anao mbola tonga saina zany anao diso tamin'ny laolo iny zany mbola zany de hifona aminazy.
mbola afaka zany ny aminao. Fa ny remoro olona anaovanao ratsy fa ambany donia any, fa ambany tany any, isika anao maty anao mahatsiaro azy to fa za mivavaka tsisy amintsika azy zany. Zany mahatonga ny antitra, misy mpangataka, misy mpanome. Nefa ny samy niara zaza, niara tanora, fa lerany matoe miavaka, raiky manome, raiky mangataka. Amin'ny fiainana, ny fahalebiazana tsy miankina amin'ny isa-taona zany, fa fahamatorana. Fa tam'izay moa sika dovay naka fromage, io no atsarainy taona. Koa anao fa elaela dovainy, karaha io koa fromage. Amin'ny fiainana, ny akamona ny itonona ary ny azotona ny andrahona. Fitenin'ny Taolo zany. Milaza zany ny fanaovana kitoto amin'ny fiainana sy ny fitandremam-piainana. Mitono mariky ny akamona, fandrahona mariky ny fahazotona. Fa maro am'izao ny tanora ny tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe jamba sendra tadio, tsy matahotra an'izay ho ditsiko amin'ity fiainana ty. Ary zany tena noloranay tena amin'ny fanaovana an'ity fandarana Doria ity. Mba hanoro sy hitarika ny tsy mahita, ny diso lalana amin'ny fiainana. Fa ataonay ao anatin'ny fanetrety tanteraka sy fahendrena, fananana ivotoerana mitombona tsara ny tanjona eo amin'ny fiainana. Zany dia azo avy amin'ny fanabeazana. Ilaina ny fanabeazana ny taranaka. Araka an'ilay teny faneva amin'ny fandaharana teo hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mampara, atombo, iaoreno, atsarao, aza miato. Na kely na be vitanao dia anjary tsangambato. Tiako ny amerenana an'izy iny satria tiako hitoetra amintsika tsirairay dia ho tratra antsika ny tanjona antsika amin'ny fanatsaram-piarahamonina io. Nefa indrisy fa eo ny tena mampitolefika ny maro rehefa tsendra fiainana mampahory. Nefa ny mifahoriana ny sopotra, hipoira ny fahombiazana amin'ity fiainana ity. Amin'ny fiainana, mandritra ny fotoan-tsarotra no ilana faharetana. Ary ny faharetana no mitondra ny olona any amin'ny fandresena amin'ny fiainana. Amin'ny fiainana, tsy ny fananganana ny lavo ny zava-dehibe, fa ny fanomezana azy fanantenana amin'ny tohim-piainana, zay efa very, ary tsy maharina tena tsony, ary tsy mahita, aiza ny aleny. Zay le tsony vazaha hoe miperdre repère izy, fa itsika bariky tosika. Tosika mako ndo maromaro zio. Rehefa samy anosika ihany, aleo ny ara-tsaina toy zay ny ara-batana. Satria hoy ny Taolo endry. Taolo endry no miteny an'izany. Ny hery tsy maleo mifanahy. Aleo manome fintana olona. Sahirana toy zay manome filao mivantana azy. Am'izay, lasa mpanome filao an'izy. Fa tsy mpangataka filao koa, efa misy tombony sady ho anazy zay. Manomboka zao zany sika malagasy sa misika mandinika manavaka tsara ny zavatra maharitra, mitoetra, ahafahana manandratra amin'ny fiainana, indrindra fa amin'ny fiainan'ny taranaka. Maro amintsika malagasy am'izao no manakalo omby amin'ny lamba, zavatra amin'ny aina, noho ny tsy fahafantarana ny sandan-javatra io na hoe valeur. Ahoana moa ny hoe omby atakalo lamba? Raha ny vidin'ny lamba ao anatin'ny vatanao ao no ampitaina amin'ny vidin'omby, efa tokony anana omby maro anao bako. Indrisy fa tsy ao anatin'ny sainao zany. Nefa fomba tsika malagasy tsy miala amin'ny omby. Zay fomba rehetra dia tsy maintsy misy omby rehefa fomba malagasy ampiasaina omby avokoa. Ahoana indray le hoe zavatra na arena atakalo aina mazava be, ny famonoana olona mifakana amin'ny fananany namanao, ka ny fanetretena amin'ny fiainana no an'ny fomba fototra malagasy amin'ny fiainana, indrisy fa jamba sendra tadio ny akamaroantsika malagasy ankehitriny, ka tsy matahotra ny ditsika zany ntsony amin'ny fiainana, ninona tranga eto amin'ny firenetsika. Ny loha hevitra hoentiko anareo androany dia inona maranantsika azy iny? Lay fifanampiana. Olona manana fanetretena no afaka manao fifanampiana amin'ny mpiarabelona aminy. Zay na tonga n'ilay fanetretena no atsidikanay taloha mialohan'ilay fifanampiana. Ty indray zany no ovoaboasako atsika ty lafi ny fifanampiana ty. Tsy miteny anao atompoko, fa tianana ny tsara de mitondra loha hevitra. Adidy ombonan'ny olombelona velona rehetra ny fiainana, ka ilaina ny fifanampiana.
indrisy fa mifanjana mifankahala no mameno ny fiarahamonina malagasy ankehitriny. Telotelo mahafeno fiainana de ny hoe fitiavana, fanantenana, finoana. Satria fitiavana ny lehibe indrindra de ny litera 2 amin'ny fitiavana de afaka mifandanja amin'ny litera 5 amin'ny fanantenana sy ny finoana. Raha mba mandray taratasy sy toloanao any de raisone FI amin'ny fitiavana atambatra amin'ny fana sy ny fiana. Rehefa atao ny fanambaran-teny malagasy de latsaka ny N miova M ary ny F miova P, zay natonga ny hoe fifanampiana. Anisan'ny zavatra mampivoatra ny olombelona amin'ny lafiny rehetra ny fifanampiana. Enina amin'ny zavaboary aza satria anisan'ny singa efatra ifehezana amin'ny fiainana, ny tany, ny rivotra, ny afo ary ny rano. Rehefa mifameno ireo ka mifanampy de manome fahagagana. Raha misy jiro labozy mirehatra an-tranonareo ao ka tsofinao misy rivotra zany de maty. Fa raha tany no andrehetanao afo zany, avy eo tsofina misy rivotra de mirehatra satria misy ny fifanampiany tany, ny afo, ny rivotra mba hananana fahafenom-piainana ifanaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. De ireo teny telo ireo no tokony hitoetra amin'ny olona anankiray. Malaza manko io fitiavana lehibe fantohizan'ny Fandarana Doria ny hoe raha tena te hitoetra amin'ny olona anankiray ny fahafenom-piainana de tokony hanana fitiavana izy, tokony hanana fanantenana, tokony hanana finoana. Fa ao anatin'ireo rehetra ireo ny fifanampiana. Rehefa anao zany manana fifanampiana amin'olona de fa manana an'ireo teny telo natambatra antsika ireo. Fitiavana, fitafana an'Andriamanitra ny hoe Andriamanitra de fitiavana. Ary fisiany fitiavana amin'ny fiainana ny posany fahasambarana. Fanantenana, io lay fihinana tsy an-tanana tahaka ny ataoko amin'ity Doria ty. Raha ty nefa fihinako tsy an-tanako hoe tsika anjary ifankatia ho lasa any ny ratsy jiaby. Fanantenana no miteraka faharetana amin'izay rehetra tao, na mafy io na sarotra io de antenaina fa azahoana fahasoavana amin'ny fiainana. Finoana, io lay ipetrahany piainan'olombelona rehetra velona amin'ity fiainana ty. Izy no puiran'ny fahagagana amin'ny fiainana. Teny telo no natambatra ho ray ka nanome an'ilay lohahevitra antsika ny hoe fifanampiana. Io ny tena modely mpiainana tsara indrindra ho an'ny taranaka azahoana fiainana mirindra. Satria zava-tsoa sy sarobidy teo amin'ny Ntaolo malagasy ny fifanampiana. Satria fity mifamaly no mahatsara fihavanana amin'ny fiainana. Io fifanampiana io no vona na kofe ifehezan'ny fiarahamonina, ahatsara ny fihavanana. Tsara io, tsara ny fiainana. Sanatria rava io, rava ny fihavanana. Tsy voatery mitovy ny famaliana, zany hoe raha misy manome hena de azonao atao tsara mamaly an'izany amin'ny anana. Fa ny zava-dehibe de ny fity mifamaly. Zay no mahatsara fihavanana. Fifanampiana, misy tsofoka ifanaovana zany, ifamaliana na tsy mitovy fatra fa izy kosa mitovy lanjam-pitiavana na io le tsony vazaha hoe misy valeur. Fomba tandroka amatsofina tamin'ny Ntaolo malagasy razantsika zany hoe fifanampiana zany. Tahaka ny lambo tsy miala amin'ny sosinify, goaika tsy miala amin'ny fotsy tenda, fa izay ny tamin'ny Ntaolo malagasy de fifanampiana. Fomba ray atao asalama amin'ny fiarahamonina malagasy. Maro mampifangaro ny fangatahana amin'ny fifanampiana, tena samy hafa ireo. Mba tsara feo an'ilay fangatahana, de mangataka anareo mba anao fanampiana. Alainy le satria mahatsara feo. Fa fangatahana hafa. Fa eto le resaka dia fifanampiana. Tsy mandeha ila fa misy tsofoka ifa. Manimba ny tena manimba ny fanabeazana ny fanampiana satria nivadika fiompiana. Zany ingena tonga fanabeazantsika simba io e. Zay na maro ny biby olona eto amintsika. Olo manam-panabe zao rehefa tsy taizanao fa ompianao, lasa biby. Olombelona taizana fa ny biby no ompiana. Fa raha misy tsofoka ifa amin'ilay fifanampiana de misy foana ny endrim-pitaizana.
araka an'ilay fomba fiteny manao hoe na ny hena aza voavaly ny anana rehefa feno ny fitiavany. Tsy natao ilana dera ny fanampiana raha misy fahendrenany nanao azy, fa matetika efa very ny fahendrena de lasa dera ny fanampiana am'izao. Alaina ny hainao manjery, aboaka tele, zay nanome an'izeo. Tsy natao ilana dera ny fanampiana raha tena feno ny fahendrena. Amin'ny fiainana ilaina fantatra ny anto pahavelomanao io anao mihaino anaka io. Anao velona mba haninona amin'ity fiainana ty. Raha tsy fantatrao zay de lasa fahoriana no mandrakotra ny androm-piainanao. Adidy ombonana ny fiainana ka ilaina ny fanampy. Zay le hoe fifanampiana. Feny de zao. Tokony hifanandrify zay rehetra atao amin'ny fiainana. Ankizy tokony hilalao, tanora tokony hiriaria, antitra tokony hananatra, razana tokony hita. Misy fomba fiteny zay fanasoasoana izy io. Anareo soara reto. Teny fa ohatrany hoe mamingavinga zany, tanora mamingavinga ray aman-dreny zay fomba fiteny. Anareo soara reto fa tsisy ilana azy koa. Anareo fa vitany anareo. De ozy izy zay atsarainay le izy. Zany atao hoe soara zany raha lavaina ataotsika amin'ny teny gasy de hoe sokajin'olona iriny rehetra. Izany tsy te ho antitra. Fa noho le izy teny fa mingavingana de lasa tsisy fahendrena. Zay ny tokony amira pirata amin'ny fahendrena ka ho toy ny loharano lalina ny fahendrena. Tsy lany tovozina, anovozan'ny taranaka fahalalana ny zavatsoa amin'ity fiainana ty. Fa zao vingavinganao izy boka anao tsy ambarany. Ata hainy raha efa voana anao izy tsy mivola na mamingavinga azy ke. Za miteny atsika tanora io, anareo tsy maleo nanay matoy io. Ata ino ngovonareo, anareo mavita dia ela fa anareo tsy mahita lala. Satria izay bado amin'ity fiainana ty morambakaina. Ary zay nge ny tena hitako fahavoazantsika io. Abadona mihitsy ny maro am'izay morambakaina. Zay no ilaina an'le fifanampiana. Firy am'izao no mbola mitarika namana maizina. Satria zay mitoetra amin'ny maizina mora mpitahorana. Anao koa maiziky be. Anao fa ampangororona indrindra amin'ny fiainantsika am'izao. Maro am'izao no mifetsy namana manao zara-pamaky mihitsy sasany. Manao kory man zara-pamaky. Mody miaraka aminao andaniny ato izy. Satria samy kakazo, samy mpiavana, nefa itoeran'ny famonoana. Izy amono anao foana io. Lasa mpamandalitra, tsy ahitantsoa, fa manolotra ny ratsy. Ireo ny tena mampiembotra antsika malagasy ankehitriny ka ilaina fifanampiana. Za tena mitalao nente. Koa azonareo tena azonareo ny aty am-poko antony zamozara io. Tiako avitra antsika malagasy zalay. Tiako. Fanarana-po amin'ny filana no everiny maro fandrosoana am'izao. Maro mieritreritra an'izany rehefa manara-po amin'ny filana, zay ny antsoina hoe fandrosoana. Ary zay no mariky mifahambonina amintsika malagasy ankehitriny ene. Filalaovana fahafinaretana ny tena fandika, ohatrany hoe io fandrika ny aina amin'ity fiainana ty. Io ny tena velam-pandrika ny satana. Satria zay voafatotra ny filana, io very. Tsy hafa mandroso, na miembotra tsony, fa variana amin'ny fahaverizana tanteraka. Potika ny hafarany. Jereo any amin'ny fiarahamonina misy atsika any. Laolo, nanino ma folany iny laolo? Tsy napoiziko nety laolo. Izy teo zay, zay naniriny ity, nanino ma ziny? Fa izy nambarako zay, rehefa maro mpanompo ny olona ka tsy misy fahendrena, de manara-po amin'ny sitrapo tsy voafetra, very aja, very zavatsoa, ka lasa ratra sy fery, tsy laitra sy tranina tsony, ny tavela amin'ny taranaka. Le taranaka ane mampalahelo mampalahelo. Inona ary ny tokony atao mba hanarenana n'ity firenena ty? Fa tena mampalahelo. De mitomany fanontaniana mila valy an'izany. Ary ty ny valy nomeko
ohatrany hoe fandarana Doria manome azy ialako tsiny raha ohatra ka tsy mifanandrify aminao. Tokony mahatsiaro mpanabe ny rehetra. Io anao mihaino anakay io, anao ni tokony mpanabe bako e. Anao tsy mihaino anakay karaha ito fa anao zay ny palamisina anao tokony mpanabe. Tokony mahalala matahotra an'Andriamanitra ny rehetra am'izay rehetra atao am'ty fiainana ty. Tokony mifanaja amin'ny fomba zay tena mendrika. Tokony mifanaja tsika amin'ny namana, miezaka mikajy ny fahendrena, anjakany fihavanana sy ny fahamarinana ary ny fahadiovam-piainana. Zany tena zava-dehibe satria sambatra tsika raha mahavita an'izany. Aza mba matoky olona zany amin'ny fiainana satria na ny sira ary ane zay fa mitovy amin'ny siramamy. Anao malaky veriko anao, aza matokitoky olo. Ando siro lavitra amin'ny fiainanao zay olona mitondra zavatra efatra reto fa tena manimba anao. Olona mandainga, olona tsy marina zany. Amono anao ny tanjonany. Olona tsy manaja anao, manambara, mivantana mihitsy zany fa tsy tiany anao. Olona mpanararotra anao, tanjonany dia anandevo anao, mandra-pahafatinao. Olona manambany anao amin'ny fiainanao, tsy tena tsy namana zany fa fahavalo, be fialonana anao. Ianaro mialoha ny fiainana. Ianaro mialoha mihitsy aloha ny fiainana. Tahaka n'izao ifanaovantsika zao. Fa raha ny fiainana io ny ampianatra anao sahirana, mieza mahomby amin'ny fiainana. Dia mizara an'izay fahasoavana azonao zay ho an'ny hafa. 4 andro sisa avako aby. Dia ifarana ny taona 20 sy 20. Fanontaniana dia ny hoe naomby ve anao tamin'ity taona ty? Zay ny fanontaniana. Ianao irery ihany mamaly azy. Raha naomby dia tohizo hatrany ny lalanao. Raha sanatrika tsy netiny natao dia aza-kivy. Fa fomba ny mpandresy amin'ny fiainana ny mahay miarina rehefa potraka na lavo. Mahereza foana fa adidy ombonana amin'ny fiainana ka ilaina ny fifanampiana. Izay ilay loha hevitra antsika androany ny hoe fifanampiana. Fanabeazana andraikitra anao, andraikitrako, andraikitra antsika jiaby. Andraikitra ny ankonana, andraikitra ny fianakaviana, andraikitra ny fiarahamonina. Io zany ilay antsoin'ny vazaha hoe éducation, affaire familiale. Torolalana amin'ny fiainana, andraikitra ny mpitondra zany. Fa anao zany raha ohatra ka tsy lehibe tsy mahay mandeha, ahoana moa ny azahoanao torolalana? Tsisy. Instruction moa filaza azy amin'ny teny frantsay, affaire d'état zany. Ka izay manome torolalana amin'ny mpiarabelona dia anisan'ny mpitondra. Za zany zao fa te hipoerapoeraka aby zao mpitondra. Manome torolalana. Ka loha hevitra antsika dia hoe fifanampiana. Ny olona afaka manetry tena no afaka manao fifanampiana amin'ny fiainana. Boribory ny amin'ny valo. Ialako tsiny raha nisy tezitra, nisy tohina. Satria mafy be fomba nentiko miteny azy teo satria tianana ny tsara. Dia mizara, manambara. Feny ny tsara fanabeazana ihany no mora torona lalana amin'ny fiainana. Tsy natao fampitahana reo teny anankiroa resahako teo, éducation sy le instruction. Non, tsy zay. Fa fanabeazana sy ny torolalana dia tahaka ny masoandro sy ny volana. Samy amin'ny fotoam-pahazavany. Fa ny tsara fanabeazana kosa azo antoka fa mora toron-dalana. Mankasitraka indrindra tompoko amin'ny heriny ny toy izao indray. Mitondra loha hevitra vaovao, mbola mamerina amin'ny fialan-tsiny. Tena ifonako raha tezitra ianao. Mankasitraka tompoko.